Eo amin'ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ireo firenena vahiny mandalo eto Madagasikara ny ministry ny ati-tany Komoriana amin'izao fotoana izao. Nisy ny fifampiresahany tamin'ny tompon'andraiki-panjakana eto Madagasikara. Isan'ny teboka ny fampiresahana moa ny fanamorana ny fidiran'ireo mpianatra Komoriana andrato fianarana eto Madagasikara. Ny andindiny vaovao. Mitaky ny fanenana ny saran'ny fanomezana viza ho an'ny mpianatra mandrato fianarana eto Madagasikara ny gouvernemanta Komoriana. Io no anisan'ny zava-dehibe misongadina tao anatin'ny fiaonana teo amin'ny ministry ny ati-tany Komoriana tamin'ny mpanjakana Rivo Rakotovao, ny ministry ny ati-tany Mahafaly Solonandrasana Olivier ary ny tompon'andraikitra avy amin'ny filaminana anatin'ny Malagasy. Akoatra izay, nojerena ihany koa ny olona miteraka Malagasy any Komoro ary ny Komoriana mipetraka eto Madagasikara. Ny votoantony resaka voalohany dia momba an'ireo zavatra manahirana miainan'ireo rahalahantsika sy navavintsika Komoriana mpianatra andrato fianarana eto Madagasikara mana problème izy ireo zany resaka visa sy ny fahazahoan'ny taratasy eto. Zay zany ny tena manatoavany ministra entre autres. Teo andrean'izany koa tsika dia niresaka an'ireo manahirana antsika ihany koa satria firenena miaraka tsika misy eto amintsika zany makany ihany koa. Voalaza teto zany le resaka hoe misy dokoteratsika any zay miasa tany Failabe dia tsy retirena ny autorisation izy ireo. Eo ihany koa lay resaka fivoriana FLN maly fivoavaly ministra teo moa zany hoe zavatra mety hevitra tsy azo na sida amin'ny filaza azy teo zany fa ho areniny zareo zany raha tonga izy. Dia misy zavatra lehibe anankiray fampiresahana teto ihany koa zany dia hoe fantatsika ty manahirana antsika amin'ny Malagasy mandeha tady asa any Koet na any amin'ireo pays du Golfe ireo izay fa mahita lalana avy any Komoro izy mandeha any Moroni any dia any izy mahazo visa any bieny dia lasa izy makany dia manakana amintsika. Efa erana ny asa akaiky dia akaiky io. Efa nitenen'ny sotenantsika ministère affaires étrangères teo ny directeur teo fiarahana miarana asa akaiky io satria nisy zavatra manahirana antsika io amin'ny zavatra izay atao dia zay ny tena ataoko hoe painakefatra ny fampiasana teo ny fanamorana an'izany. Ny variteny moa dia tsotra ihany hoe indrindra amin'ilay mpianatra mandrato fianarana eto amintsika ny ato ministre de l'intérieur sy ny ato amin'ny sécurité publique io mahafantatra izy tsara mangataka izy amin'ny resaka ny hoe ny eo amin'ny coût amin'ny visa sy ny sisa tsy voavalinao any zany. Nos entretiens sur des problèmes communs, notamment des problèmes liés au séjour des étudiants comoriens à Madagascar et de certaines catégories de malgaches aux Comores. Nous avons passé en revue toutes ces questions. Nous sommes d'accord pour les étudier en profondeur, à chercher des solutions consensuelles qui permettront d'améliorer les rapports entre nos deux pays. Donc nous sommes satisfaits de la visite. Nous espérons que très rapidement on va reprendre d'autres questions d'intérêt commun dans le cadre de la commission mixte qui a été mise en place dans les années passées pour raffermir davantage les relations séculaires qui unissent nos deux pays. Betsaka manampahaizana Komoriana no nandrato fianarana teto Madagasikara ho ministry ny ati-tany Komoriana. Mitaky ny amerenana ny rafitra iraisana entina hanatsarana ny fifandraisan'ny firenena roa tonta ny tenany. Manodidina ny 2 arivo ny isan'ny teratany Komoriana mipetraka eto Madagasikara amin'izao fotoana izao.